Ny roso tamin'ny fifanaovan-tsony fifanekam-piara-miasa ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana aron-jona sy ny JICA amin'ny fitohizan'ny tetikasa papri andiany fahatelo ho fanamafisana fototra amin'ny fanatsarana ny famokarambary eto Madagasikara ny 2 martsa 2024 teny Anozy. Dingana lehibe amin'ny fanatanterahana ny velorano iombonana sy ifanomezan-tanana eo amin'ny gouvernementa malagasy sy ny gouvernementa japonais amin'ny fanatrarana ny fahavitantenara-tsakafo indrindra fa eo amin'ny vary. Marina fa ny tetikasa papri dia manatsara ny famokaram-bary eto Madagasikara, mampitombo ny tapamokarana manodidina ny 5 hatramin'ny 7 taona isaky ny hektara. Efa niasa tamina faritra 1.2 ny tetikasa teo aloha ary ho amin'ity andiany fahatelo ity dia itombo 1.2 indray ny faritra iasan'ny tetikasa. Zany hoe anerana ny faritra 12 eto Madagasikara ny tetikasa papri amin'izao fotoana izao. Arak'izany, isy ny fanamafisana ny fahaiza-manao ireo vondrony tantsapa mokatra ary ihany koa ireo teknisianina izay mizara sy manaparika ny teknika amin'ny fanatsarana sy fampitomboana ny famokaram-bary. Ka isy ny famporisiana ny mpamokatra amin'ny fampiasana ny masom-boly sy ny zezika tsara kalitao. Eo ihany koa ny fampiasana ny fitaovam-pamokarana moderna isan-karazany. Ny tena zavatra mampiavaka azy ity zany dia anatin'izay fiara-miasa zay dia anenika Madagasikara manontolo zany zao ny lay fahaiza-manao ara teknika zay nampitaina tamin'ny alalan'ilay tetikasa papri. Niainga avy amina faritra 5 ny ampy faritra 9 tamin'ny papri faharoa dia zao zany zao iampy faritra 1.2 dia feno zany zay lay 12 faritra eto Madagasikara samy isitraka an'izay fampizarana sy fanofanana sy fanomezana an'izay lay traikefa amin'ny fanatsarana ny famokaram-bary amin'ny alalan'ilay teknika izay voizina amin'ny tetikasa papri. Raha-dehibe ho antsika aloha zany dia fahavitantena ara-tsakafo zay zany ao anatin'ny velorano napetraky ny filohan'ny republika zay. Lalana maro na tongavana amin'izay isan'izany ny fanamafisana sy fampandraisana anjara ny olom-pirenena malagasy rehetra indrindra ny mpamboly vary mba samy vitan'ilay ezaka mampitombo ny vokatra vokarina. Eo ihany koa ny famporisiana fampiasana zezika mineraly na zezi-bazaha izy tsika indraindray tsika mahihatra amin'ny fampiasana an'ilay zezika dia misy fiantraikany ihany koa zany zay amin'ilay fiakaran'ilay tahan'ny vokabary. Tsy hoe zavatra tena hoe révolutionne goavana be zany no entin'ilay papri fa manamafy kosany andreo ilay tena ataontsika hoe fototra ahafahana manatsara ny famokaram-bary mba handraisan'ny olom-pirenena mpamboly vary rehetra anjara sy andraikitra amin'izay ilay fahavitantena ara-bary ny malagasy zay.